Zanakazo kininina miisa 3 fototra no voavolon'ireo mpianatra sy fokon'olona ao amin'ny Fokotany Antseva izay ao amin'ny commune Mandialaza sy Fokotany Antanety-be commune Ampasipotsy ato anatin'ny distrik'ny Moramanga. Niara-nisa lata amin'ny fanatanterahana ny fambolena ny ONG Fanamby izay namaty zanakazo ka tanjon'izy ireo ny hamboly kininina ety ivelany faritra Rovana Anjozorobe Angavokely mba hisorohana ny fanimbana ala ao anatin'ny faritra Rovana. Programa nasa ny fanjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana sy Fampandrosoana Lovainjafy ny handrakotra ala ny Madagasikara ka nidina ifotony na mpianatra sy nanentana ireo mpianatra sy fokon'olona ny teknisianina avy ao amin'ny sampandraraha-paritry ny tontolo iainana loatra mangoro. Natao kininina satria ino no manakaiky ny vahoaka ilaina andavanandro dia tsy maintsy ampiana ny filana hazo zay zany. Aty akaiky ny faritra Rovana satria mba rehefa mampiasa an'le hazo aty izy dia miaro an'ry faritra Rovana. Fiara-miasa amin'ny ministera sy ny ONG Fanamby dia matotra tsara. Miara-miasa mikajy ny tontolo iainana. Resy lahatra ary nanome toky ireo ben'ny tanàna manakaiky ny faritra Rovana fa hanara-maso ny hazo novolena ary hametraka paikady amin'ny ady amin'ny doro-tanety. Metraka ny fitondram-panjakana izay tarehan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina namolavola sy manohy hatrany ary miezaka tsy manam-pataperana amin'izao famboleka-hazo zao. Dia izay ety amin'ny commune dia resy lahatra tanteraka famboleka-hazo satria anisan'ny niova tanteraka ny fiovan'ny toetrandro ka dia velom-bolo izay Tafiditra ao anatin'ny andron'ny sekoly ity hetsika ity izay nibanjinana ny lohahevitra hoe izay mamboly hazo dia tanindrazana izay mandoro tanety mandoro tanindrazana.